Manolotra ny arahaba ho antsika manjoy ny fandaharana olom-pirenena ao vokarin'ny CENI eto amin'ny haino aman-jerim-pirenena. Notanterahana ny 30 aprila lasa teo ny fanaovan-tsinoany tokony homena. Dina ny volavolain'ny komity hivondronana rafitra 12 misehatra amin'ny fifidianana dia ny CENI, Bianco, CNIDH, CSI, Samifin, HCDED, CFM, ROI, Fandio, Transparency International, ONG Tolotsoa ary ny Justice EP. Ny tokony homena dia dina ifampifehezan'ireo kandida ho solombavambahoaka ahitana ireo fitsipim-pitondran-tena iriny olom-pirenena mba hananan'ireo kandida mandritra ny fampelezan-kevitra sy mandritra ny fifidianana ary aorian'ny fifidianana. Samy mba ahatsapa ary resy lahatra ny kandida sy ny olom-pirenena fa ilaina ny filaminana ao anatin'ny zotram-pifidianana. Mandritra ny fampelezan-kevitra, mandritra ny fifidianana ary amin'ny famoahana ny voka-pifidianana sy rehefa amin'ny fotoana anatanterahana izay solombavambahoaka voafidy ny asany eny amin'ny anteny miram-pirenena. Takiana ao anatin'ity tokony homena ity ny fiainana ny soatoavina malagasy sy ny fanajana ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny tokony homena dia rarafitra ireo antsika hoe comité paritaire zany ahafana manentana ny kandida hanao ny fampelezan-kevitra araka ny tokony izy anatin'ny filaminana tanteraka, fifanajana tanteraka ary manaraka ny fenitry ny lalàna izay misy atao amin'ny tany sy ny fanjakana. Manentana ihany koa izy ireo ny kandida sy ny mpomba azy hanao zava-dehibe ny filaminana mandritra ny fifidianana iray manontolo ary indrindra mametraka ireo hoe manahoana izany kandida izany rehefa lany solombavambahoaka inona avy fitsipim-pitondran-tena takiana ary takian'ny pirenena zany mba ho raisina ho zava-dehibe satria araka fantatsika ny kandida ny solombavambahoaka dia voatendry ny vahoaka fa efa anatin-dramina noho izany maneho zany olom-pirenena izay andrasiny amin'ireo solombavambahoaka ireo amin'ny alalan'ilay homena somiavana teo. Miisa 720 ireo fenitra sy fihetsika mendrika voarakitra ao anatin'ny tokony homena. Fanomeza toko miisa 7 mialoha ny andro fandatsaham-bato, miisa 5 mandritra ny latsabato, fanomeza toko 2 aoriany faninandro fandatsaham-bato ary miisa 420 kosa mikasika ny toko sy fampanantenana ny meny kandida voafidy. Izy ny sehatra ifampidinina iarana amin'ireo kandida isaky ny renivohiparitra sy ny renivohiparitany manomboka ny 14 aprily ary anaovana ny fanangonan-tsiny. Ny fepitona farany ahafahan'ny kandida manao siny fankatoavana ny tokony homena kosa dia ny 5 Mey 2023 andro mialoha ny fiatombohan'ny fampelezan-kevitra. Ankehitriny kosa isika dia hiatrika ny fifidianana solombavambahoaka manerana ny Madagasikara. Olona 3 sy 700 no hifaninana ao anatin'izany ary ireo olona 3 sy 700 ireo no entanina mba hanao siny ity dina ity mba hananantsika indray koa amin'ity indray mitoraka ity fifidianana mangarahara sy madio sy milamina fa indrindrindrindra mba hananantsika solombavambahoaka hitantsika hoe vanona vonona sa mendrika ny olom-pirenena. Ireo kandida solombavambahoaka teto amin'ny faritra Analamanga no nasaina hanao siny ny talata lasa teo. 17 amin'ny kandida 300 nasaina no nanao siny tamin'izany. Ho an'ireo any amin'ny faritra hafa manerana ny nosy kosa dia eny amin'ny biraon'ny CED na ny commission électorale de district no asaina ireo kandida hanao izany siny izany. Samy arahana maso na ireo kandida nanao siny na ireo tsy nanao. Isy ny tatra isan-kerinandro ataon'ny komity na molavola ny tokony homena mikasika ny fanajan'ireo kandida izay voalaza ao amin'ny dina. Ho an'ny olom-pirenena kosa dia ampiatsehivina trano ireo laharana maitso azoana miantso mamaim-poana raha toa ka mahita tranga na fihetsika mifanohitra amin'izay voalaza ao amin'ny tokony homena izy ireo. Hitantsika eto ambany ireo laharana ireo. Mifarana hatreo ny fandarantsika an'io, mankasitraka anao manaraka izany hatrany, veloma tompoko.